Miarahaba ny tokantrano tsirairay avy indray ao anatin'ity andro fahatelo ho amin'ny fiaraha-mivavaka ho an'ny tokantrano ity. Ny tokantrano sy ny fitantanana. Raha nanorina ny tokantrano Andriamanitra tany am-boalohany dia nanorina izany ho fifaliana sy fahasambarana sy fahafinaretana. Indrisy nefa raha ny vaninandro misy antsika sy ny zava-misy ankehitriny dia lasibatry ny fanapotehany Satana ny tokantrano. Raha hijery isika ny eny amin'ny fitsarana ohatra dia anisany mitana tahambony ny raharaha mahakasika ny fisarana ao anatin'ny tokantrano, fisarahany ray sy ny reny. Ary matetika nahitana fa ny resaka fitantanana na resaka arabola, raha ny marimarina kokoa resa-bola no anton'izany fisarahana zany. Zava-dehibe araka izany ny ananantsika taridalana ao amin'izany, tsy ho fisoroana fotsiny ihany fa ahitana fifaliana sy fahafinaretana araka izay nikendren'Andriamanitra ny tokantrano tany am-boalohany. Mazava ho azy fa olona anankiroa samihafa no mitambatra hamorona ny tokantrano anankiray dia tsy mahagaga ihany koa raha samihafa ny zavatra iseho, ny hevitra miposaka ao amin'ny tokantrano anankiray. Tsy natao hanimba nefa izany fa ny fanakalozan-kevitra ho amin'ny mety ho fitantanana no tena zava-dehibe. Ko raha tsy mitandrina isika dia Satana no anjaka. Satana no hifehy indray ny tokantranontsika. Inona ary ny tokony atao? Betsaka ny sosokevitra omena, betsaka ny sosokevitra azo omena, fa ireto toronkevitra anankiroa ireto mba tiako iarahana amintsika mba azahoantsika manana tokantrano misy fahafinaretana. Ny voalohany, ny fananantsika alitara ao an-tokantrano. Ny fananantsika alitara ao an-tokantrano. Tsy zoviana amintsika intsony angamba izany atao hoe alitara izany. Ko satria Andriamanitra nanorina ny tokantrano dia fahendrena voalohany ho an'izany tokantrano izany, indrindra ny tokantrano mino ny mametraka an'Andriamanitra olo laharana. Izy izay namboatra izany tokantrano izany no mahalala ny mety sy ny tsy mety ho amin'ny tokantrano tsirairay avy. Fotoana tokoa izao izay hanamafisana izany indray ka hamerenana indray izany alitara izany raha sanatria nisy ny fotoana izay tsy nahatanterahana izany teo amin'ny fianakaviana misy antsika. Inona moa ny alitara? Ny alitara dia tsy inona fa ilay fotoam-bavaka atao maraina sy hariva hifanaovan'ny fianakaviana, hiresahana amin'Andriamanitra, angatahana fiarovana sy torohevitra avy amin'Andriamanitra ho amin'ny fiainana izany tokantrano izany. Asa adino ny tantara anankiray izay hitantsika eo amin'ny tantara voalohany toko 7 manomboka any amin'ny 19 ka hatrany amin'ny 19 fa nianto ny fandresen'ny Davida manoloana ny Filistina dia nametrany an'Andriamanitra olo laharana. Eny, na dia mety mitovy aza ny zavatra mety iseho, na dia zavatra iray no miseho, Andriamanitra dia manana vahaolana mandrakariva. Ary dia nanontany an'Andriamanitra foana Davida tamin'izay fotoana izay. Ahitantsika izany eo amin'ny 10 ny 4. Ary izany ny fifaliana ambony indrindra ho an'ny fianakaviana rehefa tafaray amin'ilay namorona izany fianakaviana izany. Tsy izany fotsiny anefa fa ny fanarahana ny toromarika atorony dia mitondra fifaliana ho an'ny tokantrano tsirairay avy. Ahoana moa ozy izy? Ny Isaia toko 1:7. Isaia toko 1:7. Avia ary ifandahatra isika hoy Jehova, na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia tahaka ny volon'ondry madio. Andriamanitra mihitsy ny miantso. Na dia maloto molotra aza isika, na dia tsy mendrika aza isika, na dia mpanota aza isika, Andriamanitra no manao dingana voalohany miantso antsika avia ifandahatra.
Inona no antony? Tia natateraka ny teny fikasana izay nataony tany am-boalohany, tany ampamoronana ny tokantrano Andriamanitra. Eo amin'io alitara io no anaovantsika an'izany. Ambonin'izay rehetra izay ihany koa ho an'ny tokantrano rehetra, dia io alitara io ihany koa no fotoana izay ampianarana, anazarana ny taranaka faramandimby, ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Zay ny voalohany, ny alitara. Ny faharoa dia ny fifampianoan'ny mpivady sy ny fifampianoan'ny ny ao an-tokantrano, tsy ny mpivady ihany fa hatramin'ny taranaka, hatramin'ny ankizy aza dia mifampiaina. Fa ny zava-dehibe aloha dia ny mpivady indrindra indrindra, satria araka ny fitenitsika malagasy hoe ny akoho ny tapatenda teny arana ny mpivady. Ka raha ny mpivady zany no mifanaraka dia milamina ny tokantrano. Izay ny faharoa, ny fifampianoan'ny tokantrano, ny mpivady ao an-tokantrano. Mazava ho azy fa araka ny voalazako tery aloha, olona anankiroa samy manana ny taizana azy, olona anankiroa samy manana ny naha izy azy noho ny kambana, ary mazava ho azy fa hevitra roa samihafa no mivoitra ao anatin'izany tokantrano izany. Kanefa rehefa mitambatra ho iray, dia izay firaisana izay ihany koa no endriky ny fisian'ny tanjona iray izay avoaka ao anatin'izany tokantrano izany. Ary ny fifanarahan'ny mpivady dia mipoitra avy amin'izay, endriky ny tanjona anankiray isaky ny tokantrano izany. Voalohany amin'izany tanjona izany dia ny any an-danitra. Manao ahoana ny ahatonga ny ankohonako, mahatonga ny ankohonanao, mahatonga ny fianakaviako sy ny ahatonga ny fianakavianao ho any an-danitra. Efa fantatsika rehetra fa ny ankohonana no entina ho any an-danitra, ankoatra ny toetra izay omena Andriamanitra tsika tsiraray avy, ankoatra ny toetra izay hoentintsika ho any an-danitra. Ny faharoa dia mbola eto an-tany tsika, mbola eto an-tany mpiadiana isika. Ny torohevitra omen'Andriamanitra ao anatin'izay fifampiainoana izay dia izao no natoko 5:7. Izao no natoko 5:7. Izao ny voalaza ny anaran'i Jesosy: dinionareo ny soratra masina, fa ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara. Salamo 7:5 dia mbola manamafy ihany koa fa fanilo ny tongotry sy fanazavana ny lalako ny teninao. Tsika izany mila miorina eo ambony ny tenin'Andriamanitra amin'ilay fametrahana tanjona izay kendray ny fianakaviana. Dia ny tanjona voalohany ao anatin'izany ny tanjona mankany an-danitra. Ary fahatelo ao anatin'izay dia izao: mbola azo atao ihany koa ny mihevitra ny hoavy rahatr' izay sy ny hafatra mety hoentin'ireo taranaka fanamandimby rehefa ny ankohonana no miray tanjona sy miraisaina. Zava-dehibe zany ny firaisana tanjona, zava-dehibe ny firaisan-tsaina. Fa miantoka ny hoavy ny fianakaviana sy ny ankohonana eny hatrany an-danitra mihitsy aza izany firaisan-tsaina izany. Zay ny faharoa. Ny voalohany ozy isitsika fananana alitara. Ny faharoa fananana tanjona iraisana sy ny firaisan'ny mpivady amin'ny famoahana tanjona anankiray iraisana. Na mety ho vitsivitsy aza ny tanjona, tsy maninona, fa ny zava-dehibe dia hoe iraisana avokoa ny zavatra rehetra. Ahoana ny ampiarantsika an'izay ary? Izay teboko anankiroa izay. Ny voalohany ho fifanampian'ny mpivady. Dia misy toromarika mba ho fisorohana any amin'ny zavatra mety ho lasa lavitra. Dia toromarika voalohany dia hoe ny fifehezana ny fandaniana manoloana ny vola miditra. Izay ny fampiarana voalohany. Mila fifehezana ny fifampifandanjana ny vola miditra sy ny vola mivoaka. Iarahana manao sy iarahana manapaka izany. Ho fanampiana ny tokantrano tsirairay avy dia ilaina ny mahalala ny atao hoe maika, na ny ataontsika hoe urgent, sy ny important,
na ny hoe manan-danja indrindra eo amin'ny fandaniana izay ataontsika. Raha ohatra ka maika sy manan-danja, maika sady manan-danja ny zavatra iray, dia azo atao sy azo eritreretina ny anaovana izany avy hatrany ho an'ny tokantrano. Ary raha ohatra kosa sady tsy maika nefa ny mifanohitra amin'izay zany, sady tsy maika ny tsy manan-danja, dia aleo ajanona mihitsy aloha ny fantantarana an'izany. Ny ankoatr'ireo mety ho maika izy fa tsy manan-danja, na mety ho manan-danja izy fa tsy maika, mila fandiniana manokana ny fanatanterahana azy. Mety ampanaovin'olon-kafa ve, mety ho aroso aorianariana kely ve ny fanatanterahana sy ny sisa fa ny zava-dehibe dia izao efa mifanaraka ny mpivady, fa raha tena maika sy tena zava-dehibe dia izao tsaratsara koa ny miroso ny fanatanterahana. Fa rehefa sady tsy maika sy zava-dehibe tsaratsara kokoa mba ho firindran'ny tokantrano ny manajanona an'izay aloha. Ohabolana toko 420 andininy 9 fa ny fahaiza mandamina tsara no entina miady, ary raha maro ny mpanolontsaina dia misy famonjena asa dimy. Ny mpanolontsaina antsika voalohany araka ny lazaintsika tary amin'ny teboka voalohany tary ny fanaovana alitara dia ny fisian'Andriamanitra, ny fisian'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra mba mpanolontsaina voalohany izay orena ny tokantrano tsirairay avy. Faharoa, asa dimy fa ny mpivady dia ny ray ny andaniny mpanolontsaina ny anankiray. Amin'ireo famoahana arafa hitantsika teo aloha ireo tanjona iraisana. Kanefa azo atao tsinotsinona ihany koa fa ny ankizy ihany koa dia mpanolontsaina ihany koa ao tokantrano. Mety indraindray izy ireny misy hevitra izay heverintsika hoe mety tsy dia manaona loatra, kanefa indraindray ireny hevitry ny ankizy ireny henona tsara, izay le mifampiaino mijerentsika teo, dia dinihina tsara. Ahoana ny mety hanatanteraka an'izany tokotrano, mety zany sa tsy mety. Zava-dehibe zany dia izao ny fampizaran'ny tokantrano, ny zava-misy azahoana manana hevitra maromaro ho dinihina mba azahoana mampandroso an'izany tokantrano izany ao anatrehan'Andriamanitra. Tsipina manokana ny fanavana ny ampahafolony izay ho averina ao amin'Andriamanitra, ny fanatitra izay ho atolotra avy ho an'i Jehova. Ireo rehetra ireo nefa dia avy amin'ny tahiny Jehova antsika ihany no akana azy ireo. Ho famantarana fa Jehova no Andriamanitsika sy ny fitiavantsika azy. Raha mamaky tsika ny Deutéronomie toko 9:20 dia hoe mankalazany Jehova amin'ny fanananao rehetra. Irian'Andriamanitra zany mametraka anazy ho loha laharana ihany koa amin'ny fanavanandreo ampahany masinareo izay averina sy atolotra ho azy dia ny ampahafolony sy ny fanatitra. Fa rehefa misy fitahiana miditra ny tokantrano dia miditra eo amin'ny alitara ny tokantrano tsirairay, dia mitondram-bavaka aloha, izay no ataony voalohany, mitondram-bavaka aloha no ilay fitahiana izay nataon'Andriamanitra taminy. Ny faharoa, manavaka ny ampahafolony voalohany, marika fa Andriamanitra ny tompon'ny zavatra rehetra. Ny fahatelo, manavaka ny fanatitra. Ary ny fahaefatra, raha misy zavatra manokana tiana ho avahana dia mbola eo ihany eo amin'ny alitara eo ihany no hanavana an'izany. Araka ny anarantsika teo amin'ny voalohany dia eo amin'ny alitara eo amin'ny fotoam-pivavahana ihany koa no ampianarantsika an'ireo taranakitsika faramandimby ny amin'ny fanazarana azy ireo amin'io fanavahana ny ampahan'ny masina ho an'Andriamanitra sy ho fanohanana ny asan'Andriamanitra ireo. Ny fampiarana faharoa dia ny fanaovana teti-bola. Ity fampiarana ity dia manana tanjona manokana ihany koa mba azahoana mifehy, izay fampiankana zany amin'ilay fampiarana voalohany teo, mba azahoana mifehy ny fidiram-bola sy ny famoaham-bola eo anivon'ny tokantrano. Luka 4:20. Rehefa anao tilikambo ny olona anankiray voalaza ao, izy ohatry izy tsy hipetraka
dia mihevitra izay ho lany. Izay zany ny zava-dehibe amin'ny fanaovana teti-bolo. Mipetraka mihitsy dia mandinika hoe reto ny vola mikotra. Ahoana ny fomba andaniana azy? Inona no hitetehana raha izay ny ilazana azy? Izay maha-teti-bolo azy, tetehana. Tia natokana ho an'ny sakafo, tia natokana ho an'ny jiro, tia natokana ho an'ny rano, tia natokana ho an'ny fianarana, tia natokana ho an'ny fitaterana sy ny sisa sy ny sisa. Atao izay rehetrarehetra izay. Amin'ireo fidiram-bola misy ao amin'ny tokantrano no anaovana azy. Ahoana nefa nanatanterahana an'izany? Tsy amin'ny zavatra goavana toy ny trano ihany no anatanterahana azy. Fa na dia isam-bolana indrindra ho izay manana fidiram-bola isam-bolana, dia mety ny anatanterantsika an'izany. Eny fa na dia amin'ny andavanandro koa aza, azo atao ny mampianta izany. Ny fanaovana teti-bola dia fomba ifehezana ny fandaniana. Raha ohatra ka efa voatetika mialoha ny zavatra rehetra atao, dia ny manao fanaraha-maso ny sisa atao ny tokantrano. Dada sy neny izany. Manara-maso ny sisa atao. Ary betsaka ny zavatra voasoroka. Betsaka ny zavatra voasoroka amin'ny mety ho fandanian'ny impoana izay mety tsy dia mahasoa ny tokantrano vokatry ny fihetseham-po ohatra rehefa makeny an-dalana na makeny an-tsena na makany amin'ny mangazay isika tsirairay avy. Raha ampianarina izany ihany koa na izarana izany ihany koa ny tokantrano dia fifaliana sy fiofanana ho azy ireo ny manao fampiarana. Ho an'ny taranaka faramandimby izany, mbola fotoana mety ihany koa eo amin'ny alitara, na miaraka amin'ny dada sy neny ihany koa, miaraka amin'ny ray aman-dreny ihany koa, ny fanaovana izany teti-bolo izany mba ho fizarana dian'izao. Satria izao voalaza ny eo am-bolana toko 4 manao zaro amin'ny lalana tokony aleny zaza. Dia rehefa lehibe izy dia tsy hiala amin'iny intsony. Efa lasa fiainany izany zavatra izany. Fehiny isaorantsika Andriamanitra fa mbola fitiavany antsika ny fanavotany ny taranak'olombelona lavo, ny fanomezana toromarika ho amin'izany fitantanana izay hararaotin'ny Satana hanapotehana ny tokantrano sy ny fianakaviana izany. Fototry ny zavatra rehetra ny fanaovana azy ho loha laharana. Azadino izay. Fototry ny zavatra rehetra ny fanaovana an'Andriamanitra ho loha laharana. Tsy eo amin'ny lafiny ara-bola ihany, na ny fitantanana ihany, fa ny fiainana ankapobeny mihitsy. Rehefa mifampiaino koa ny mpivady sy manao an'izany amin'ny fo, dia fifaliana ho azy ireo manao fampiarana amin'izay rehetra noraisiny tamin'Andriamanitra. Koa mirary raha mirary, mivavaka ihany koa ho an'ny tokantrano rehetrarehetra mba ho tokantrano sambatra, ny tokantrano tsirairay avy ary ny tokantrano feno fifaliana araka ny nanamboaran'Andriamanitra azy sy namoron'Andriamanitra azy. Eo ambany fanatrehan'Andriamanitra ary tokantrano indrindra vonona hafindra ho an'ny raha inay izany an-danitro, mankasitraka anao indrindra izahay ny toromarika izay nomenao anay mba azahoan'ny tokantranonay manana fifaliana. Eny tompo malala raha nanorina izany tokoa ianao. Tsy nanorina izany mba ho lasibatry ny Satana, fa nanorina izany ho fifaliana ho an'ny taranaka faramandimby sy ho an'ny mpivady rehetra izay manorina izany tokantrano izany koa. Maniry indrindra izay Andriamanitra eo amin'ny alalan'ireo toromarika anankiefatra fanaovana anao loha laharana, ny fampianona ao amin'ny tokantrano indrindra ny ao am-pivady, ny fifehezana ny vola miditra sy ny vola mivoaka, ary ny fanaovana teti-bola, ireo toromarika vitsy izay nomenao anay ireo dia ahitanay fifaliana ny amin'ny fampiarana izany, ary indrindra ahitanay fifaliana eo amin'ny fanomponanao tompo malalo, satria ny tokantrano rehetra dia tokantrano naorina teo ambonin'ny Baiboly, naorina teo anatrehanao Andriamanitra, ary naorina ho anao hanana ny mpanomponao tsirairay avy fifaliana. Koa meteza ianao hanamasina ny fianakaviana tsirairay avy araka ny fehi-kevitra izay noraisinay teo, dia mba ho tokantrano vonona ny afindra ho any an-danitra ny tokantranonay tsirairay avy.
makasitraka andriny tompo malalo tonoana isangatana ny favaka amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Amen.